nanatanteraka fotoam-pivavahana lehibe ny fiangonana FMFOI tetsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina moa no nanatanterahana anjany ny asabotsy sy tontolo andro teo. Fotoan-dehibe izay nomena ny lohevitra hoe avy Jesosy Tompo, amen. Natao indrindra mba hiaonana amin'ireo mpino kristianina avy eo anivon'ny fiangonana FMFOI sy ireo mpanaraka ny onjam-peo. Fotoana nentina ihany koa ny derana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no ny nahatratrarana ny taona vaovao 2020. Tonga maro dia maro ireo mpino kristianina avy eo anivon'ny fiangonana FMFOI ary teo ihany koa ireo olona vaovao maro izay tonga Niarahana tamin'ity fotoana teto amin'ny Palais des Sports Mahamasina ity. Natao indrindra moa ity fotoam-pivavahana sy fioanam-be ity mba hahatonga ny olona hiakatra amin'ny finoana araka ny nambaran'ny Apostoly Benjamina, filoha mpanorona ny fiangonana FMFOI. Efa fanaonay le sabata voalohany isan-taona dia takizany koa ny amin'ity ny tena antony izy zany hiakaran'le finoanan'le olona le mpiaino radio be dia be ary ny fametrahana an'le hoavy anontany io amin'ny zavatra ho avy izy azonao dia apetraka amin'ny tompo le zavatra ho avy na ho amin'ny firenena io na ho an'ny tokantrano na ho an'ny isan'olona. Tokony jery zany ny mpitondra fivavahana kristianina hoe aiza marina ny lesoka dia tokony mafantatra izy hoe misy lesoka kely kosa tony anankiray dia lasa mitatra le izy dia zay mahatonga ny rehefa misy lesoka amin'izareo dia ny sekta indray ny teneny ny sekta manao an'io mangalatra ondry rehefa tsy voky any ingezy dia mankaty. Manana anjara andraikitra ny fiangonana FMFOI eo anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny firenena amin'ny maha olom-pirenena azy sy amin'ny maha-mpino kristianina azy ireo ihany koa. Manana créneau kely zay isan'andro mivavaka ho amin'ny mpitondra fanjakana dia satria mamalana iny tompo hoe na inona no angatahanareo ataonareo amin'ny finoana dia omeny raika anareo zany ka raha mivavaka ho amin'ny mpitondra fanjakana zay ny ambaratonga samihafa ny tena angatahana dia mba tsy hisy mosary tsy hisy siklona napotika na ady indrindra ady politika fa mba ho fiadanana ho an'le président ao hiasany ao andritrin'ny fotoana izay diavina dia zay ny vavaka zay problème any anazy zay fahombiazana any anazy zay mety any anazy fa ny anay zany dia zay ny vavaka hoe mivavao an'izay mitondra anareo.